Andetsika nokatra ny bokin'ny Isaia 3:10 amin'ity tolakandro ty. Andininy ny voalohany, faharoa, fahatelo ary ny fahaefatra. Ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izay voasoratra. Isaia 3:10 andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahaefatra. Iza no nino ny tena mpitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehovah. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsara-tarehy an'iritsika azy. Natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, ary takizay tsy tian'ny olon-kojerena akory izy. Natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny alahelontsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoriantsika, nefa isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Ny bokin'ny Isaia 3:10 moa dia iray amin'ireo faminaniana mahakasika ny amin'ny Tompo ary ny votoatiny dia ny fahoriana, ny fijaliana, ny fiaretan'ny Tompo. Zay zavatra tsy maintsy hoatrehany ary voasoratra fa tsy maintsy ho lalovany. Raha alaina sary an-tsaina tokoa, na dia mbola tsy tanteraka aza izany fiaretan'ny Tompo zany, ny famariparitana nomeny Isaia tao amin'ny faminaniny dia tsapa avy hatrany ny vesatra sy ny amafiny zany zavatra niatra tamin'i Jesosy izany. Ny fitanisana rehetra zay voarakitra eto amin'ity Isaia 3:10 ity, najanontsika teo amin'ny andininy fahaefatra moa, fa raha mitohy ianao mamaky izay voarakitra eo ambany dia ahita ianao fa tena niaritra Jesosy. Nanaiky izy ary tsy nandositra, tsy nitsoaka, tsy nilefa. Hoy izy tamin'ny mpianatra indray mandeha hoe: moa ataonareo fa tsy afaka hangataka legiona andiananjely avy amin'ray koa mba hiaroara ilainy zany, fa raha izany ataona ny atateraka zay voasoratra. Fa zao ny rehetan'i Jesosy izany rehetrarehetra izany. Rehefa tanteraka le izy dia hitatsika ny antsipriany, rora, kapoka, teamaina, eso, zavatra be dia be mihitsy. Maninona re ny tompony niaritra an'izany ny rehetan'izany mantsy noho ny fitiavany noho ny fitiavany anao, noho ny fitiavany atsika. Amin'ity hariva ity mamelay iteny aminao manao hoe tena tianao re Jesosy. Tsy nisy nanam-pitiavana anao tahak'izay nitiavan'i Jesosy anao. Aza dino zany, ary aza vela isy akosoka na afaka ny anaisitra izany ao am-ponao, naoviana fizantoetra, ny ady, ny fitsapana, ny azo fijaliana, ny lalana sarotra rehetrarehetra
ny fanamby napetaka eo alohanao, na inona amafy ny lalana, asarotry ny lalana, apetrao ao an-tsainao, ao am-ponao, soraty eo anatinao fa tianao Jesosy. Halleluja. Hoy Paolo hoe fonombola mpanotsika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro, amonjy atsika fitiavan'i Jesosy zany. Halleluja. Rehefa ao anatinao zany fahalalana tsara zany dia ahery mandrakariva ianao, hitraka isan'andro ianao, tsisy endri-javatra ampilofika anao, ampivily anao, ampianatra anao, fa ahery isan'andro ianao. Halleluja. Fa eto sika dia mahita ny anankiray amin'ireny zavatra nyreta amin'ny tompo reny, dia hoy ny fanomboana eo amin'ny 17 sy ny famaranana eo amin'io 9 manao hoe natao tsinitsinina sy no lavin'ny olona izy, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoatsika. Amin'ity arivo ty andeha horaisitsika ity lohahevitra ity, andraisatsika tory lalana taridalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fanaovana tsinitsinina. Voalohany aloha tsara ny alalantsika ny heviteny dia azava amintsika tsara ny tohiny rehetrarehetra. Inona moa le hoe fanaovana tsinitsinina? Misy dikany marobe azo ilazana azy: mamingavinga, manambany, manazimbazimba, manamavo, zany heviteny mitovy aminy avokoa. Misy zavatra anakefatra reto ho jerevantsika dia hivavakintsika rehefa avy eo. Anasanao mba hiaino tsara, mba anaraka tsara, ampazava aminao zay tiana ambara sy tiana holazaina. Voalohany aloha, misy ny manao tsinitsinina n'Andriamanitra, manao tsinitsinina ny Jesosy, manao tsinitsinina ny fanahy masina. Bokin'ny Levitikosy 7:20 ny 12 misy teny manao hoe aza menitsy toa amin'ny anarako na manamavo ny anaran'Andriamanitra ao, izao no Jehova. Eo amin'ny Nomeritoko 5:30 misy teny manao hoe ny fanahy zay manota sasa na tompo-tanina vahiny dia manamavo an Jehova ka dia ho fongorana. Dia mandeha Andriamanitra dia niteny, bokin'ny Malakiatoko 1:9, ny zanaka manaja ny rainy, mimpanompo ny tompony. Raha ray aho aiza zay ajako, raha tompo aho aiza zay tahotra, fa ianareo dia manamavo ny anarako. Manamavo, manao tsinitsinina, manambany, manazimbazimba, mamingavinga n'Andriamanitra. Tena misy zany. Raha miverina kelitsika eo amin'ilay Nomeritoko 5:30 dia misy teny lazain'ny Baiboly eo amin'io 3:30 io, endrika isehon'ilay fanamavona, fanaovana tsinitsinina n'Andriamanitra, famingavignana n'Andriamanitra, fanambanina n'Andriamanitra, dia ilay hoe manota sahisaha. Efa fantatra fa tsy mety, efa tena nahalala fa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra le zavatra ray. Fa ninina natao, fa ninina ny risona, fa ninina ny ainana, fa ninina ny lomanosana, endry zavatra iray isehony ny fanaovana tsinitsinina an'Andriamanitra zany zavatra izany.
ry havana zava-doza nefa dia zao hoy ny bokin'ny Samoela voalohany zay manamavo an'Andriamanitra dia ho afa-baraka. Zava-doza ny fanamavona an'Andriamanitra, ny fanaovana tsintsinina an'Andriamanitra. Engane hiaro ny dianao, hiaro ny lalanao Andriamanitra, ka amin'ny toerana rehetra tsy hanota ianao, tsy vadika amin'Andriamanitra ianao, andeha mahitsy eo anatrehany ianao, hisotra amin'ny lalany fahamarinana ianao, ho lavitra anao ane zany toe-panahy manao tsintsinina an'Andriamanitra izany. Halleluja. Faharoa, misy olona manao tsintsinina mpanompon'Andriamanitra. Tantara faharoa, 2:30 andeo vakitsika ny 9:40. Tantara faharoa 2:30 9:40. Manomboka amin'ny 9:30 mba hampazava azy. Jehovah Andriamanitra ny razany dia nampitondra teny ny irany ka ny fo maraina koa, sady naniraka satria namindra fo tamin'ny olony sy ny fonenana izy. Kanjo ny olona naneso ireo irak'Andriamanitra, sady nanazimba ny teniny sy nanao tsintsinina amin'ny mpaminaniny, mandra-piatry ny fahatezeran'i Jehovah amin'ny olony ka tsy misy fanafana. Zavatra niseho Andriamanitra mamindra fo, mitsinjo, mihevitra ny olony, hita ny fahotana, hita ny tsy fahombiazana, hita ny toe-panahy mikorosofahana teo amin'ny fiangonany, teo amin'ny olony, dia naniraka mpanompo izy, naniraka mpaminany, hitondra ny tenin'Andriamanitra, teny mahitsy, teny tsy misy kilema, teny tsy mitapitrano, teny ny fahamarinana. Ny nampalahelo anefa dia ity no zimbazimbain'ny olona, tsiratsirain'ny olona, ary misy teny mihitsy eto mana hoe nataon'ny olona tsinitsinina ireny mpaminany ny ran'Andriamanitra ireny. Ry havana, indraindray tokoa ny olona dia alay-panahy anao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra, ny irak'Andriamanitra, ny mpitory-tenin'Andriamanitra, dia amingavinga, dia anamavo, dia anambany, satria angamba tsy fantatro inona mety ho atony. Fa za miteny aminao androany, zava-doza no niatra tamin'izany fotoana izany, vokatry ny fanaovana tsintsinina mpanompon'Andriamanitra. Eto miana-desontsika, mandray lesontsika, apetrao amin'ny toerany ny mpanompon'Andriamanitra. Amen na ve? Amen na ve azafady? Halleluja. Tsy hoe tahotr'olombelona, tsy hoe fanatisma, fa noho ilay resaka ara-panahy zay famatoratsika amin'Andriamanitra mba hatonga atsika ho tahina, ho ambinina, ho lasa lavitra, zaveriko indray mandeha apetrao amin'ny toerany ny mpanompon'Andriamanitra. Dia mandeha dia ny teny Paoly rehefa resaka momba ny fiangonana raha izy, vavolombelona Andriamanitra ho izy, fa na dia ny masonareo azy, na dia ny masonareo azy dia saika foinareo omena anay fitiavana, fanajana, fametrahana an'ilay mpanompon'Andriamanitra, hoe reto irak'Andriamanitra, reto ny ran'Andriamanitra, reto le miambina ny fanahiko, reto le saro-piaro amin'ny fanahiko, mampianatra ny lalana marina, mampianatra hitasoa, mampianatra ny lalana makany an-danitra. Reo le mivavaka ho aho, reo le mifona ho aho, reo le mitomany ho aho, reo le tena zava-miafy ny fahombiazako ho apetrako amin'ny toeran'izy ireo. Amen. Zay ongy ty tenin'ny Paoly tao amin'ny fiangonan'ny Korinto ity, Korintianina voalohany 2:40. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 9:40. Korintianina voalohany 2:40, 9:40 sy 1:40. Ary
rehefa tonga Timoty dia tandremba tsy anatahotra eo aminareo izy fa ny asan'ny tompony ataony tahaka ny ataoko koa ko aza vela isy olona anao tsinitsinina azy fa telo soamatsara izy mba ho tonga ty amiko fa miandry azy aho miaraka amin'ny rahalahy sasany. Timoty ho avy ao Korinto, marina fa mandalo mety hoe manda vitsivitsy, taona vitsivitsy, volana vitsivitsy, fa napetraky Paoly zao n'izy rahalahy sy anabavy Korintiana aza vela natahotra eo aminareo izy. Misy toerana angery havana sy afenina fa mampatahotra mety miteniny olona hoe misy zavatra tsy normal ataon'le mpanompon'Andriamanitra matoy izy matahotra, tsy voatery ho zany. Ahoana tokoa moa tsy atahotra raha nisy olona sanatria nalefa tao amin'le toerana ray nitondra takaitra izy niala tao, nisy olona nalefa tao maty tao, nisy olona nalefa tao maty tao zanany, nisy olona nalefa tao zavatra manahirana no nitranga sy nyseho. Ahoana kosa moa ny tsy atahotra sy ororo itebiteby ry havana. Mino fa tsy tahaka zany tsika eto. Ny raha neto zay efa tanao fanompona ivavaka ho anareo, itoriteny aminareo, mino zay fa tsy misy mampatahotra eto. Amen na ve sera? Amen na ve rahalahy azafady? Amin'ny toerana sasany indray misy endri-zavatra tahaka zany dia hoy Paoly nanohy ny fitenenany, asa vela isy olona anao tsinitsinina azy. Mahita manko hoe Timoty, inona koa Timoty e, fahatsapana sekoly biblika, mbola jeune loatra, mbola tena maivana be ny fahatakarany. Inona koa zay Timoty olona mirehetra fotsiny, inona koa zay Timoty ve mba vita inona fa napetraky Paoly. Fantatry Paoly ny avo ara-panahany, fantatry Paoly ny fahasoavana tao aminy, fantatry Paoly ny fampiasan'Andriamanitra azy, fantatry Paoly ny maizy azy. Dia hoy izy ny teny, aza vela isy olona anao tsinitsinina azy. Tsy niteny mihitsy Paoly, nanolotra taratasy hoe sekreantsika ty rahalahy sy anabavy Korintiana apriato dreseo taovy mangotraka mihitsy, aza vela isy olona anao tsinitsinina azy. Tsisy olona anao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra ny eto anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Amen, amen. Mampalahelo le hoe mpino manao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra. Mampalahelo zany, tena mampalahelo. Andriamanitra ny amindra fo ary matoky zay fa lehilahy endry, vehivavy endry, mpino endry, Jesosy mamonjy eto amin'ny Foibe Ankororondrano hiara-iasa itsika ampandroso ity samby fiaran' Jesosy ity. Mafy be ny amenna zay voninao amin'izany. Fatelo tsika zao, asa dino fa misy koa mpino manao tsinitsinina ny mpino namany. Mba samy sœur ihany dia samy manao tsinitsinina ny sœur namany. Mba samy frère ato ihany dia samy manao tsinitsinina ny frère namany. Romanina 4:12 andininy 10 teo no nitenena amin'ny Paoly tao amin'ny fiangonan'ny Roma, nahoany ianao no mitsara amin'ny rahalahinao, nahoany ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao. Tsaratsara manao tsinitsinina, manambanimbany, mamingavingy, tsy manisy valeur, tsy manisy vidiny. Marina, mety tsy mahay noho iza, mety kely diplôma noho iza,
marina mety kely fahalalana noho iza fa zao tsy tokony hifanao tsinitsinina, tsy tokony hifanao tsinitsinina. Jakoba toko faharoa andininy fahaenina, masika be ny tenin'ny Jakoba ao amin'io andininy ankiray amin'ny epistiln'io dia hoy izy hoe manao tsinitsinina ny mahantra ianareo, mahantra, ahilikiliky, atositosiky, raha mba miteny dia tapena naingana ny vavany, raha mba maneho hevitra tsisy piraraha, raha mba manakambara dia indrisy amavona ny sainy malahelo fa endreny malahelo hijoba. Mety malahelo le olona voakasika izany fa Andriamanitra mihitsy ny malahelo eo pahitana le zanany mifanao tsinitsinina, mifamingavinga, mifanamavo. Azadiny fa tena iray tsika rehetra, tena iray. Ny tena marina dia zao, zay mahazo an'io rahalanao raha vavinao io dia tokony hiatra aminao. Zay fifalian'io dia tokony ho fifalianao. Zay fahombiazany dia tokony ho fahombiazanao ihany koa. Ka rehefa tahina izy miara-faly aminy ianao, fa tsy milongolongy dia mibitsibitsika. Namoaka BM mangery ihanynatsy mba namoaka BM za mivety tsy oatra anazy ihany. Aleo mba tsy asiana an'izany. Ny tena marina Paoly nampianatra ary manao hoe mifampitaria lalana amin'ny fahifanomeazam-boninahitra, tsy mifanao tsinitsinina fa mifanome voninahitra, tsy mifampitoraka fotaka fa aleo mifampitoraka voninkazo. Amen. Teneny kely le raha vavinao, le raha lanao, aleo tsy mifanao tsinitsinina hoe dia mba tsikitsikio izy. Dia asiana amen na mafy be mihitsy azafady. Mampatahotra ty tenin'i Jesosy ty. Matitoko fa 20 andininy 10. Matitoko fa 20 andininy 10. Mitandrema fa ndrao manao tsinitsinina na dia ray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko zay any an-danitra. Tena ilana fitandrema, ilana fitandrema. Misy ny sasany raha vao madiodio le olona dia kalain be mihitsy, tena kalain. Fa raha vao malotoloto na ratsiratsy fitafiana dia andosirany impito mandifotr'olona hodinitsita. Mba mibipa le anankiray ery ananiny ary mangata maso, izy mody tsy mijery. Sonné libre ao ianao izy fa za tsy mahita an'izany. Aleo tsy asiana an'izany. Raha lanao io, raha vavinao io, tahaka ny fidianan'i Jesosy azy noho ny fidiany ananao koa, tahaka ny namonjeny Jesosy azy ny namonjeny anao koa, tahaka ny nanomanany lanitra ho anao nanomanany lanitra ho azy ihany koa. Amen. Ho alevi ny fanao masina impito mandifotr'olona ny endrika fanaovana tsinitsinina, tsy anjaka, tsy ahita toerana, tsy anananjara eto amin'ny Jesosy mamonjy. Halleluja. Nisy olona anankiray zay nitomany tamin'ny herinandro tany amin'ny fiangonana hafa tany izy. Manana tôbila izy, manana trano izy, fa ity ny nampalahelo azy. Tao amin'ilay fiangonana taloha pasteur, zay manana tôbila 4x4 zay ihany
no ivavaha amin'ny pasteur, ametrahan'ny pasteur tanana. Zaho izy natsony mba ametraha tanana fa mampalahelo amjeren'le olona madinika tsy manana fiarakodia 4x4 zay tsy mba ametrahany tanana mihitsy. dia zao ozy izy ny zavatra hita rehefa reny karazan'olo reny ny tonga eo aminy dia fampahirezana tsotra amin'ny pololotra tonga dia ohatran'ireny pompe vaky reny. Fa rehefa le olona tsy ohatr'izay ozy ny manantony eo dia zara raha miteny izy, vavao a pasteur, apio a pasteur, torohevitra pasteur. Aiza marin'Andriamanitra? Andriamanitra ve eo anivony toerana misy fifankatiavana, firaisan-tsaina, fifanomezam-boninahitra, mifanompo manaja matena iray azy. Raha inareo menakavy zany o amin'ny tokantranonareo Andriamanitra. Raha itsika ray fiangonana zany oeto isan'andro izy. Alleluia. Ka raha mba hitanao fa mitovy pointure aminao ihany le raha vavy tsy manana mihitsy izy, mba omeo izy. Hitanao fa mitovy pointure aminao le raha lahanao, jerenao izy tsy manana mihitsy, ianao manana 500, mba omeo izy frera. Sy raha lahy ray zay zao mpanompon'Andriamanitra tsy manana kiraro mihitsy izy. Akany Analakely kapa, vavaka andavanandro kapa, naiza mihitsy kapa, tsy naharitra amin'ny farany. Frera fa pointure firy anao azafady, tsy hoe manana be dia be aho fa my baiboliko mampianatra zay manana anankiroa okanome ho an'ny tsy manana. Ny indrisy za pointure 37-38 le raha la pointure 40 eo. Tsy fanao tsinitsinina, tsy famingavinga, tsy fanambany, tsy fanamavo, fa ifampitaritarana ny fanomezam-boninahitra. Alleluia, alleluia. Dia rehefa mba mahita ny raha vavy ianao dia mba ampaherezo izy. Tsara be ny folaranao raha vavy a. Rahalahy ndray, o rahalahy, raha nasinao kravaty ty lobaka ty a, tonga dia tena frera Daoda latsaka 5 ianao. Ilaina mifampahery. Fa efatra farany dia hivavaka tsika. Sina alleluia aloha azafady. Dia raina ny tompo fa tsara izy ho anao zay maty sapa fa atao tsinitsinina. Jerefa tsika reto zavatra vitsivitsy reto dia hivavaka tsika. Inona ny tokony atao? Gamba misy olona eto amin'ity toerany ity hiara-ny fanaovana tsinitsinina any am-piasana, any am-pianarana, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tanàna toerana misy azy, ao anatin'ny fianakaviana, ny ankonana mihitsy angamba. Tadidinao moa Davida, favalo be amin'ny Davida Goliata. Fa raha mandinika ianao fifampitondrana izy menakavy tamin'ny fotoana natongavany Samuela tao an-tanàna tao amin'ny Betlehema, tsy tao ange Davida e. Lay anjoronjorom-bala, lay ohatrany tsy dia important loatra, ohatran'ny olona ordinaire tao amin'ny tokantrano. Na eo izy na tsy eo izy tsy manova ninninna, tsy dia misy valeur loatra. Tadidinao izy tonga tany amin'ny ady, tany amin'ny tobo miaramila, hitondra régime ho an'ny rahalahy angeny nahatongavany tany e. Fa trerona be no azony tamin'ny rahalahy. Teny masika, teny mahery, teny mavesatra. Aninona ty rangaha?
le zalahy ty tsy mahay mipetraka mihitsy, olona miendaenda mihitsy. Nataondrangay izany ondro vitsy, efa mba ondro vitsy reny ny fananany dada, mbola navela izandray narina izandray andeha hijerijery ady aty, mba mafanafana fo amin'ny raha tsy nanendrena azy mihitsy le rangaty. Tavita mo olon'Andriamanitra na te tao ny fahazazana sy ny fahatanyorana azy ka ny teny manao hoe mba miteny amoka maninona. Dendray te toy izany ny toerana misy anao, ambanibanina, atao tsinitsinina, vingavingaina, amavona, eny tsy ratsiraina, tsisy vidiny, tsisy valeur. Fantarsy tokony ataonao. Voalohany indrindra, matitoko 5 andininy 740, mivava ho an'izay manao tsinitsinina nareo. Tokony ataonao aza manao farateny, dia nataony ranona tsinitsinina mihitsy kamarina, dia mba lozany anao ny elefanany retoro e. Aza mba manao farateny zany, fandana manao faravavaka, mandana mitaraina, andana mifatianina, andana manao alimbavaka, hoeto amin'nybavaka, vavao azy angataona ty amin'ny tompo, fa ho hitanao fa iny olona manao tsinitsinina anao iny, mbola ho avy ahita maso ny fitahin'Andriamanitra anao, ny fanandratan'Andriamanitra anao, fampiasan'Andriamanitra anao. Halleluja! Inona re mba nilazain'ireo rahalany Davida tamin'ny fotoana nahafaty an'i Goliata ka nitsanganany teo amboniny ny tanany lohany Goliata tapaka tamin'ny alalan'ilay sabatra be tazomin'ny Davida teny an-tanany. Menatra rahalahy sy anabavy, be dia be ny endrika fanaovana tsinitsinina, mety miatra, mety mitona, mety andalovanao, fa te ampahery anao andro any. Azakivy, azaketraka, tsy akasika ny fonao ane zany. Nivavaka, vavaka hampandresy anao. Luka 10 andininy 4, Jesosy miteny, zay miaino anareo dia miaino aho, ary zay manamavo anareo dia manamavo aho, ary zay manamavo aho dia manamavo izay naniraka. Inona tiany Jesosy olona zay neto? Dia hiteny amin'ny mpianatra izy manao hoe maherezy ianareo, tsy ianareo rery no atao tsinitsinina amin'ny fotoana anaovana tsinitsinina anareo iny, fa zah ny raiko any an-danitra dia miaraka atao tsinitsinina aminareo. Noho izany azakivy ianareo, maherezy ianareo, aza atao mahaketraka anareo ny endrika fanaovana tsinitsinina, mety ho hita anareo, mety hifanena aminareo ndray androany. Noho izany maherezy ianao, azakivy. Indraindray tsika dia mitomany, dia marary fo, dia mikonetaka, dia simba ny fo, simba ary teraka ho any amin'ny fampitena ara-panahy zany. Fa eto aho dia mampahery manokana anao, mampahery manokana anao, tianao Jesosy, azakivikivy zany. Halleluja! Angamba Andriamanitra mba manana targeta sy planina mba hanefena anao, dia zay no nampandalovany anao. Io dingana saron-dalovana io, fa mahereza ianao. Fahatelo, Salamo 7:100, andininy 2:7, zao vaky ny teny, kely sy atao tsinitsinina nefa tsy adiny nohiko ny fitsipika. Ninona fanaovana tsinitsinina, fanambanina, famingavingana, fanamavona. Aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ianao. Eno ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra, akatoavy ny tenin'Andriamanitra,
ampiaro ny ten'Andriamanitra fa ho hitanao ho resinao zany ary tsisy dikany aminao zany fanaovana tsinitsinina izany. Fa ity no anankiray farany, Joba 9:30, andininy 15. Indro mahery Andriamanitra ary tsy mba mamingavinga na iza na iza. Mafimafy ny aleloia azafady. Zao mahafinaritra indrindra. Mpiara-miasa na mpiara-mianatra na mpiray tanàna na mety ho mpiray tapo na mety ho mpiara-belona, mety na iza na iza, mety anao tsinitsinina tsika, mety anao tsinitsinina tsika, fa lay Andriamanitra ao an-danitra, lay Andriamanitra mahagaga, lay Andriamanitra mahery, lay Andriamanitra mpamorona, tsy mba mamingavinga anao io, tsy mba manao tsinitsinina anao io, tsy mba manositosika anao io, tsy mba hanamafo anao io, tsy mba manimbanambanimbany anao io. Aleluia. Misy olona vao mijery anao dia toy mijery zordira izy. Misy olona vao mijery anao dia sanatria toy mijery biby izy. Fa Andriamanitra tsy mba tahaka izany. Ianao tonga eto an-tranon'Andriamanitra amin'izao fotoana sy ora izao, minitra amin'ity arivo ity, mijery anao izy, ary ny masom-pitiavany no hijereny anao ankehitriny. Marary ianao ngamba tonga ato, ny hafanao efa nafoy anao, tsy afaka nanao ninoninonao anao, fa Andriamanitra tonga eto sy manao tsinitsinina ny aretinao dia anasitrana anao izy. Mahita ny olonanao, ny problemanao, zavatra manahirana anao, mampiasa sainanao, nandramanao mitantaraina tamin'ny hafa, fa maha-olombelona azy ny enony fotsiny, ny enony fotsiny, jereny fotsiny, tsy navita ninoninona izy, fa Andriamanitra tsy manao tsinitsinina anao. Malahelo anao izy, tia many olonanao, tia hiditra tsetra amin'ny fiainanao, tia anapotipotika zavatra rehetra zay mahazo anao sy manjoa anao ka hanome fandresenao anao izy. Tadidinao moa Hamana sy Mordekay. Hamana olona mba nasandratry ny mpanjaka, ny tsy fantatry Hamana fisandratana mandalo, fisandratana miserana, nanaovany tsinitsinina ny hafa. Mordekay lehilahy natahotra an'Andriamanitra, nivavaka tamin'Andriamanitra, natoky an'Andriamanitra. Inona ny zavatra niseho? Tena tsisy dikany, tsisy vidiny, tsisy valeur. Narikoriko ny Hamana ny nijery amin'ny Mordekay teo mbavady isan'andro isan'andro. Fa ndray andro tsy nampoizina io olona narikoriko ny Hamana io, izy mihitsy ny voatendry aka ny sovaly, aka ny akanjo sy ny satroboninahitry ny mpanjaka mba ampitafiana sy ampisatroana azy ka ampitaingina azy eo ambony sovaly. Tsy vitan'izay fa iantsoantso eo alohany hitetiny tanàna ary anao tour de ville manao hoe toy izao no atao amin'izay lehilahy tiany ny mpanjaka omemboninahitra. Aleluia. Atao tsinitsinina angamba ianao zao, amavoina, ambanimbanena, atao daholo sy azo atao momba anao. Tena ny insultena mihitsy ianao, tena mivingavingaina mihitsy ianao, tsy nasiana valera tsony angamba ianao. Ho avy ny fotoana, ho avy ny andro anomesan'Andriamanitra voninahitra anao. Amin'izay fotoana izay dia iotra lavitra no izay nofinofisinao, iotra lavitra no izay eritreretinao no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mahereza amin'ity hariva ity, ninoninona ady lalovanao azakivy,
ninninna sarotry ny ty zay atianao asaketraka. Misy Andriamanitra tianao, anara-maso ny tianao, ary ho avy ny fotoana mbola nangany ananao ndray. Taditinao moa Iana mamany Samuela, inona moa tsy nataon'ny ravivaviny azy saingy mba niteraka le anankiray dia nanao vavabe, nanao tsinitsinina, na mingavinga, na voaka todolo ty vocabulaire rehetrarehetra mandratra fo mampitomany rehetrarehetra ty, fa lasa izy ny vavaka namaly vavaka azy Andriamanitra, ny aino azy Andriamanitra, inona ny seho terada izy tampina ny vavan'ilay ravivavy nanomboka teo ny tahin'Andriamanitra ny Iana, nananjanaka, nisy zazalahy, nisy zanaka, nanataranaka, ary izy ilay niteran'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra manandratra ny mahatra, hiala am'zezika, hiala am'vovoka. Iaino ny vavaka ataonao any Andriamanitra amin'ity hariva ity, anome rariny anao any Andriamanitra amin'ity hariva ity. Aoka ho toritory ny fonao hivavakantsika, fa ny fotoritory sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina. Mety manadino ny zana amin'no ve nireny zay niteraka tsy amindra fo amina loky ny kibony, mety manadino izy, fa Andriamanitra tsy anadino anao. Tsy adinon'Andriamanitra anao, tsy ny faharetan'ny ady, tsy ny faharetan'ny olana no ilazana sy amaritana, fa adino narina Andriamanitra anao, tsy ahoy aminao, fa manamboatra sy manomana ny tsara indrindra ho anao izy. Ko aza kivy mba irezy azonareo ve le tenin'Andriamanitra azafady? Mafimafy ny aleloia ary mafimafy ny aleloia ary. Dia hitanao hivavakantsika amin'ity hariva ity, ho raisin'Andriamanitra tanana ny adinao rehetra, fanaovana tsinitsinina anao rehetra. Haleloia! Etsika mibavaka, ninninna terma nandalika amin'ny sofinao, ninninna insilta natao anao, andao lazaitsika amin'ny Jesosy zany androany. Haleloia! Dia ampahery anao manokana izy, alohana anao manokana izy, ary androany ho porofoiny aminao anefa zao tena tsy mba manao tsinitsinina anao izy. Ianao no mpamonjy ahy, sady fialofako, sady fialofako, ary any fanatenako, ary any fanatenako. Ianao Jesosy no aroko mety. Sangantsika rehetra, tompo azavely ireny, tompo azavely ireny, tsy amelanao ireny Andriamanitra, manoloana ny ady rehetra, famingavingana, fanamavona, fanaovana tsinitsinina, fanambanina anao Andriamanitra hiato anao fenao angina. Ianao ny mpamonjy ahy, ianao ny mpamonjy ahy, ianao no mpamonjy ahy, sady fialofako, ary any fanatenako. Ianao Jesosy aroko mety. Tuporunzi rezawe, arunzi urezia, vino bazianzerawe, satia malama bene lalana, faia fiha lufak.
famonjy ahy sady fialovako ary hanifanatenako ianao Jesosy no amiko vetsika Andriamanitra farany ianao mpamonjy amonjy ianao any Andriamanitra anafaka anao ane izy halleluja 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 ary anifanatenako ianao Jesosy no amiko